Nitondra ny fahitany ny fiainam-pirenena ankehitriny ny antoko politika tambatra APRN tsy mankasitraka ny fangatahan'ny sasany amin'ny anatanterahana fifidianana melohan'ny fotoana izany antoko izany. Mitaky kosa nefa ny tokony antsina ny fomba fitantanana izay ataon'ny mpitondra politika amin'izao fotoana izao ity antoko ity. Ny andindiny vaovao. Nitsipaka ny anaovana fifidianana melohan'ny fotoana ny antoko tambatra APRN izay mpikambana ao anatin'ny malagasy mivondrona amin'ny fanarenan'ny fotony. Ny fantsiana amin'ny fitantanana ary famahana ny krizy lalina izay mahazo ny sehatra rehetra ary mamparary ny vahoaka toy ny fampianarana, tsy fandriampahalemana, ny delestage lavareny, ny tsy fitsinjarana ny harem-pirenena amin'ny tanila ny tokony masoana hoy Andriamatora ary Nirina Jakeme avy amin'ny antoko tambatra. Izay efa nilaza ny hevitra io hoe voalohany indrindra zahay dia tsy nakasitraka amin'ny fifidianana 2013 nilaza zay tamin'izany fotoan'izany hoe tsy fifidianana mahamaika fa misy zavatra be dia be tsy maintsy ahisy eto amin'ny firenena. Raha tsy vonina amin'izany tsika dia mbola hiaina amina krizy lalina be ary miaina azy tsika izao matoa tonga ny ady hevitra tonga amin'ny hoe mila manao fifidianana melohan'ny fotoana sika élection anticipée izay tambatra APRN zany dia mbola mihevitra hoe lalana diso iny tsy manavitra ny firenena iny satria hanao fifidianana fa tsisy ninina io veto, tsisy rafitra io veto, tsisy fampitondrana io veto fa ny mpitondra ihany no soloana. Zay koa nefa dia mieritreritra koa hoe sy vonina koa zay amin'izany fifidianana 2018 zany aoka ny fizotran'ny tantaram-pirenena miainga amin'ny fanarenana fotony ho eto amin'ny firenena no milaza ny fotoana anaovana ny fifidianana. Azay koa dia mametraka mazava tsara hoe tsy misy firenena azo azoro amina gidragidra. Arak'izany nitaky nisy ny fanarenana ny rafitra misy eto amin'ny firenena ary ny fandaminana eo amin'ny samy malagasy melohan'ny fifidianana ity mpanao politika ity.